And remember, it's not the messenger, it's the message. He's come down again with us in a form of a pillar of light. Afatra ny torin'ny mpaminany William Marion Branham mikasika ny boky ny Hebreo toko faharoa laharana faharoa ny alato fa 5 Aogositra 1770 tao amin'ny Branham Tabernacle Jeffersonville, Indiana, USA. But oh, that blessed eternal rest that's in my soul. Zay aloha ary nandinika ny soratra masina izy mba ahafahany mampitahana io ka ahita raha fahamarinana zany na tsy. Nalaino fahamarinana ny testamenta taloha. Eny nahay tsara ny testamenta taloha Paul, firy malala zany. Izy dia nampianarina teo ambanin'ny ray tamin'ireo manampahaizana indrindra tamin'ny andro Gamaliel, manampahaizana nosingianina. Ary fantatro Paul ny testamenta taloha ary everiko fa nandona azy voalohany araka ny lazaiko tamin'ny maraina dia tamin'izy nanatry masony nahafatesany Stefanina. Tsy maintsy nisy zavatra nandona mafy an'i Paul satria tsy nitsahatra nitodika tamin'izany izy nanirana ny epistiliny rehetra. Tsy mendrika aho satria nanetsika ny fiangonana ho faty. Zano kely indrindra amin'izy ireo. Oh, hafa nefa nieritreritra Andriamanitra ny amin'io. Izy no isan'ny lehilahy mahery indrindra tamin'io andro io. Jereo masina Paul, la apôstôly lehibe, ny akanjony tena mamiratra sy mazava be, ho le poety. Oh, azo antoka fa isika mafy rehefa iaona any sika rehetra. Amin'io andro lehibe io zay ahitako azy andrainy sady voninahitra na martiora azy. Ny valisoa tamin'ny namartiora azy. Nijoro teo niaraka tamin'ny penina kely aho voatsely zay teo amin'ilay toerana nanoratany an'ireny epistily reny. Notapahan'izy ireo ny lohany taorin'izany ary natsipiny tao amin'ny tatatra ka ho lasa niaraka tamin'izany fa hoy io jiosy kely teo io mitondra ny mariky Jesosy Kristy eo amin'ny tena koa. Niady tamin'ny biby dia tany Efesosy nefa niady tsara aho, nahatateraka ny fiazakazako aho, nitahiry an'ilay finoana. Ary hatr'izao dia tehirizina ho any satroboninahitra ny fahamarinana. Izay omeny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro zay ary tsy ho ahy ihany fa ho any zay rehetra tiany fisehony koa. Tena tiako zany. Oh, tiako isan'izy ireo aho. Ny sira fanaontsika, oh, tianareo ve mitafiditra ho isany ao amin'ny valany? Tianareo ve mitafiditra ho isany ao amin'ny valany? Aoka tsisy petina ao anaty. Niambena raha eo mpiandrasana an'izay efa iseho. Ho avy indray izy. Tiako isan'izy ireo aho. Eny toy izan'ilay mpanoratra ihany amin'ny hoe ary amin'izany dia tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa zay efa aritsika fandrao indaosina hiala aminy sika toy ny nampianarantsika anio tamin'ny maraina. Hoy ny andininy faharoa raha ny teny nampilazaina ny anjely. Inona hoy isika ny anjely? Mpaminany. Niteny tamin'ny andro samihafa Andriamanitra. Eny, ilainareo ny andray an'io tsy araka ny fiheverantsika manokana fa araka ny Baiboly. Eny, ny toko voalohany eo amin'ny toko voalohany ny andininy voalohany. Andriamanitra tamin'ny andro samihafa, tamin'ny fanao samihafa dia niteny tamin'ireo razana fahiny amin'ny mpaminany. Eny, tonga eto izy ary zao indray no voalazany fa raha mafy ny teny nampilazaina ny anjely. Fa inona ny dikany anjely? Iraka. Raha Andriamanitra nanositra iraka, fa raha voositra isika dia iraka Andriamanitra. Iraka eo amin'izao tontolo izao sika ambasadorany lanitra ka manao ny tenantsika ho vahiny sy mpivahiny. Tsy avy amin'ity zao tontolo izao ty sika fa mitady an'ilay tanàna ho avy zay Andriamanitra ny tompo-marika sy mpanao azy. Tsy miararena eto amin'ity tany ity sika zay vakiny ny mpangalatra ary misy kalalao sy arefesina manimba satria ny arentsika dia mitoetra ao an-danitra eo amin'izay hipetrahan'i Jesosy eo an-tanana ankavanan'ilay avo. Oh, zavatra be voninahitra sy mahafinaritra toy iny ny fahalalana fa ny fanantenantsika dia tsy miorina na amin'inona na inona raha tsy eo amin'ny rany Jesosy sy ny fahamarinany. Raha mialan-daharana avokoa ireo izay manodidina ny fanahiko dia izy ihany ny fanantenako sy orenako eo amin'ny Kristy ilay vato lampy mafy no injoroko. Fasika mandrevo ny hafa rehetra. Fasika mandrevo ny hafa rehetra. Toy ny nanoratany Edi Perone anio ireo tamin'ny fotoana nisy fanenjehana. Eny,
raha mafy ny teny zay nampilazaina ny anjely rehefa nisy irak'andriamanitra nanonona ny teny de niorony zany ka samy voavaly marina avokoa ny fahadisoana rehetra mba mifahotana ataotsika ahoana ny fandositra raha tsy miaino any Kristy sika izay miteny avy any an-danitra. Jereo ny eto, ataotsika ahoana ny fandositra raha tsy mitandrina zao famonjena lehibe zao sika. Eritrereto zany de lay nampilazaina ny tompo tamin'ny voalohany nanomboka ny asany Kristy. Inona nataony? Mahita sika fa tena manetry tena sady mora ary tena tsy olona malaza be toy ny teolojianina izy, fa nanetry tena mora fanahy, malemy fanahy, tsy mpitory teny mahery akory izy, tsy re teny amin'ny arabe akory ny feoany. Fa Jaona kosa nandeha teo toy ny liona mieriny, mpitory teny izy. Nandeha teny Jesosy tsy toy ny liona mierina akory, fa Andriamanitra no niara niasa taminy nanamarina ny teny. Andriamanitra no tao amin'ny Kristy ho Petera tamin'ny andro Pentekoste. Ry lehilahy Israelita sy ianareo zay monina ao Jodia, Jesosy avy any Nazareta, lehilahy naseho an'Andriamanitra teo aminareo tamin'ny famantarana sy fahagagana ary zava-mahagaga zay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalany teo anivonareo rehetra, ary vavolombelona zany avokoa ianareo. Jereo ny fomba nanakanany azy ireo mafy. Tokony ho nalala azy ianareo. Hoy Jesosy, ripy tsara velatsia. Hoy izy, mivoakeny ianareo ka mijery masoandro ary mena sy manjobony zany de hoy ianareo ratsy ny andro. Ary raha mazava sy mibalika anato zany de hoy ianareo tsara ny andro. Hoy izy, ainareo fatarina ny lanitra, fa ny famantarana ny fotoana tsy hainareo fatarina. Fa raha nahalala ianareo de ho nalala ny androko. Ho tohinona no ika ataony anio arivo. Nika tohinona ny fanahy amin'ny alalan'ireo mpitory teny. Atomotra ny ora. Mamantatra sika, hitatsika ireo bomba atomika, fatatsika hoe iza no isolo-toerana ny Clark Goebbels, ary iza no naman'izao zao ary hafa koa, na hoe iza no filoha lefitra. Mahalianatsika zany sangy tsy vitatsika ny hamantatra ny famantarana ny fotoana. Eo amin'ny fiafarana sika. Ahoana zany? Lina loatra sika ny amin'ny hoe inona ny fandarana manaraka amin'ny televiziona, inona nataony Suzy sa iza no anarany vehivavy io, Arouez ry Arthur Godfrey, inona ny karazana vazivazy avoakany amin'ny manaraka. Isika zay kristianina lototsika amin'ireny karazana fahadarana rehetrareny ny saitsika, nefa tokony hivavaka ny hoany sika any andalina ny baiboly ka fantatra ny famantarana ny fotoana zay hivelomatsika. Ny mahatonga an'io amin'izao andro sika zao de ny fahosan'ny polipitra. Marina zany, izay tsy miditra lalina amin'ny fitoriana ny fahamarina ny filazantsara. Tsy maintsy hampamoahana ny amin'izany sika ndray androany. Tsy tokony isy zavatra ataotsika tsy rambony. Ary ny olona raha ny amintsika zay eto amin'ity Branham Tabernacle ity ka nahita famantarana sy fahagagana maro ary nyherin'ny Kristy natsangana, nefa avy eo de hita fa andaniny ny fotoantsika eo amin'ny zavatra hafa ary tsy mitandrina ny amin'ny fianona ny feo an'ny Tompo Jesosy. Ataotsika ahoana ny fandositra raha tsy mitandrina zao famonjena lehibe zao sika. Ny andiny fahatelo na ny andiny fahaefatra, teto ny namaranantsika azy ny andiny fahaefatra tamin'ny maraina. Andriamanitra koa no niarana nanambara taminy. Oh la! Andriamanitra no niara nanambara taminy. Eno ny teny tamin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny asa lehibe samihafa. Inona ny asa lehibe samihafa? Samihafa ahoana? Ny samihafa de midika hoe maro. Tamin'ny asa lehibe maro Andriamanitra no nanambara. Andriamanitra matoky aho fa iletika ao amponareo zany. Enoy, isan'ny pastoranareo ah, miaraka amin'ny rahalahy Neville Letona. Tiako horaketinareo zany. Hoy Baiboly, raha misy mitsangana eo anivonareo ka milaza an'izao sy zao nefa tsy mitrangy zany, aza mihaino an'io. Fa tsy niteny ah, fa raha miteny amin'ny anarako izy ka mitrangy zay lazainy de no zany. Amen. Fa zany momba an'io mpaminany io na io mpitory teny io na mety ho inona izy,
raha mitranga ny voalazany dia mihaino azy. Eny resaka azy, aoko sika hiaino azy. Miteny eto anivontsika ny fany masina, maneho asa lehibe samihafa sy famantarana ary fahagagana. Aoko sika tsy andalo fotsiny eo amin'izany toy ny hoe zavatra efa fahita mitranga io. Aoko sika atsiaro fa Jesosy Kristy io la tsy miova masina io ary marak'izay manamarina ny teniny. Tsy maintsy ataotsika zany. Miangavo re ataovy zany, mandraisa fepetra. Aoka ho ambany zavatra ny hafa rehetra, na dia nitokantranonareo azy, rangavadinareo, ramatovadinareo, ny zanakareo, na mety ho inona zany, ataovy ambany zavatra zany. Apetra voalohany Andriamanitra. Ho ianareo Rahala Branham ambony noho ny zanako ve? Ambony ny zavatra rehetra, apetra voalohany Andriamanitra. Aoka ho voalohany izy. Tonga avy tany an-tendrombohitra Elindra iandro, anjely izy teo, iraka Andriamanitra voaositra. Ary nisy vehivavy mpitondra tena hitany ny tsipona tapaka-azy roa. Ozy andeha anamboary mofo kely aho, ary hitondray rano kely amin'ny fisotroana. Ary ozy, raha velona koa ny hainao, tsy manana mofo aho afa-tsy zara raha anakoba kely zay zara raha ampy anaovana mofo fisaka kely. Ary zara raha manana diloilo atao amin'io afangaro amin'izany ho menaka. Ary maka tapaka-azy roa aho, ny fanao fahiny raha ny fanao ny andianina dia tapaka-azy atao mifanindry mifanipaka. Ary avy eo anivo ny dorana dia atosika miditra foana zany. Efa nanao afindasy maro toy zany aho. Ozy, fa anamboatra ny mofo kely io ho asy ny zanakolahy aho, ny zanako kely. Ary ihinanan'io zahay dia ho faty. Nisy haintany nandritra ny 3 taona senimbolana teo, tsy nisy rano na taiza na taiza. Zany mpaminany zokiolona entitra zany no mijery ny vehivavy io ny fanatrika. Izy andeha anamboary mofo ao aloha. Baiko re zany hoe lehilahy iray no miteny amin'ny vehivavy mpitondra tena zay efa ho faty mosary, nefa nome hanina azy aloha. Inona no lazainy? Fa izao no lazainy Tompo. Tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika, tsy ho ritra ny diloilo, mandra-pandefasan'Andriamanitra raha norana amin'ny tany. Voalohany Andriamanitra. Niditra vehivavy ary nanamboatra ny mofo kely io dia tonga izy nanome an'izany ny mpaminany. Niverina tao izy ary nanamboatra afindray. Nefa tsy foana mihitsy ny barika naritra ny diloilo, mandra-pandefasan'Andriamanitra raha norana tamin'ny tany. Napetra ny talohany zanany Andriamanitra, napetra ny talohany zavatra rehetra Andriamanitra. Nikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra izy aloha. Andriamanitra tsy maintsy mahazo voalohan-toerana ao am-ponareo, voalohan-toerana eo amin'ny fiainanareo, voalohan-toerana eo amin'izay rehetra ataonareo na zay maizy ianareo. Tsy maintsy voalohany Andriamanitra. Tsy mila ny toerana faharoa izy, tsy mendrika azy ny toerana faharoa, mendrika an'izay tsara indrindra izy dia ny voalohany sy zay rehetra ananantsika. Mendrika zany izy. Isaorana ne ny anarany masina. Fa Andriamanitra koa no niarana nanambara taminy. Izy no vavolombelona nanambara tamin'ny famantarana sy ny fahagagana, asa lehibe samihafa sy ny fanomezana ny fany masina no zarazarainy araka ny sitrapony. Tsy zay lazain'ny olona na zay no lazain'ny fiangonana, fa zay sitrapon'Andriamanitra. Ilaitsika nitady ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy nisitraka avy amin'ny mpifanono bodirindrina, tsy nisitraka avy amin'ny zanaka, tsy nisitraka avy amin'ny rangana ramatovady, fa mitady ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany no atao voalohany. Avy eo zavatra hafa rehetra, ny sitrapon-dramatoa sy ny sitrapon'ny ankizy dia efa nitsy eo amin'izany, nefa apetra voalohany Andriamanitra. Jereo ny eto fa tsy anjely no nampanekeny ny fiainana hoavy zay lazainay. Zao zany reo anjely lehibe zay manompa ao an-danitra, Gabriela, Mikaela, Woodworm, ary ny amanahalikisany maro am'ireo anjely lanitra, nareo mpaminany amanarivo nefa teto an-tany. Ny tsiraray tamin'izy ireo, tsy nisy tamin'izy ireo mihitsy ka nanakinana.
ny fifehezana alay tontolo avy zay lazaintsika na de nyray azy tsy mbola nylasa izy hoe Risaia ianao ny fehy an'izao tontolo zao tsy nampanaiky an'izao tontolo zao any Eli mihitsy izy tsy napetrany teo amin'ny Gabriela koa zany na zay anjely na zay fanahy manompo jereo ny voalazan'ny Paoly fa mbola manandratra ny Kristy izy de za ilazaintsika fa ny anankiray nanambara eo amin'ny teny ray hoe inona ny olona no atserovanao azy ary zanak'olombelona no amanginao azy nataonao ambany kely noho ny anjely izy efa nysatroanao voninahitra sy fiandrianana izy ary nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao eny raha tianareo vakiny zany de ny Salamo 8:4 Davida no miteny eny inona ny antsony any Davida eto no mamala an'io eo mihitsy hoe marina ve le tamin'ny maraina ny ampaminany hoy izy fa ny anankiray tamin'ireo anjely no laza tany hoany Davida lay irak'Andriamanitra de anjelin'Andriamanitra satria izy teo no irak'Andriamanitra olay anjely o Davida ao amin'ny Salamo nataonao ambany kely noho reo anjely lanitra izy misy anjely nylaza fa nanao azy ho ambany noho ny anjely Andriamanitra mba ahafahany manisy satroboninahitra azy ka ahafahany hiaritra sy anandrana ny fahafatesana de asandratry indray mba ahafahany anao azy ho andovany zavatra rehetra eto an-tany eny ao amin'ny Matio 20:20 vakiny zany taorinina ny boanazy sy nitsanganany indray tamin'ny atelono niaona tamin'ny mpianana izy ary nandidy azy ireo andeha any amin'izao tontolo zao mba hitory ny filazantsara amin'ny zava-boary rehetra hoy izy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany de efa nomena ahy ety an-tanako ny fahefana rehetra ny an-danitra ny fahefana rehetra ety an-tany de efa nomena ahy ino zany tonga tafaray tamin'ny olona Andriamanitra tonga nofo lay logos ary novonono de nitsangany indray ho fanamarinana atsika ary teo izy no Emmanuel voaositra ho mandrakizay no van'Andriamanitra ny toerana nonenana avy amin'ilay seza fiandrianana tany amin'ny faritra lavitra be tany moa ampon'ny zanany Kristy Jesosy mba hivelona sy anjaka mandrakizay Andriamanitra atao amin'ny Kristy izy no toerana ny tsara n'ilay fanahy tamin'ny farany misy fotoana nijanona n'ilay fanahy tao amin'ny tabernakely fantatrareo zany teo ambanin'ny trano lay ary Solomona nanorina trano azy kanefa ny avo indrindra de tsy mitoetra ao amin'izay trano nataon'ny tanan'olona fa tena no namboarinao aho etsy amin'ny bokin'ny asa ny 7 raha teo am-pitenenana izy de laza hoe efa nahitany zany mialoha izy ireo nanangana tranolay ho azy izy ireo Mosesy zany nanao tranolay de napetrany tao ny fiara fa Andriamanitra teo ambony rakitra fanaovam-panavotana tsy nonona teo izy eny ary aveo tena ny namboarinao aho ka ny vatan'i Jesosy Kristy tompo no natao ambany noho ireo anjely mba hanandrana ny fahafatesana ary tsy afakory io fa lay avo indrindra mihitsy de Kristy lay andriany fiadanana lay mpanjaka ny mpanjaka lay tompo ny tompo lay mpamorona ny kitana rehetra eny amin'ny abakabaka Andriamanitra tonga ambany noho ny zavatra noharina izy mba ahafahany manavitra ny olona tsy nanan-kalofana tsy nisy olona namonjy ka hanomezany fonenana ny an-danitra ho azy ireo nilaozany voninahitry ny lanitra nilaozany ny anarana ambony indrindra tamin'izay azo natsona ary fony izy tety an-tany nomeny ny olona azy ny anarana ambany indrindra zay azo nomena azy fa o reo zazasary hatramin'ny voalohany io teraka tao anatin'ny finanam-bilona nirakitra vorondaba zay nalaina teo amboziny omby tsy nanana toerana aleha tsy nanana trano andehanana ary natsona ho Belzebuby lohan'ny demia nampijaliana izy nororany niomezana no lavina ary nakeo amin'izay lavaka ambany indrindra ary niondrika teo amin'ilay mpivaro tena ratsy indrindra zany nataony olona taminy fa Andriamanitra kosa nanandratra azy avy de avy ka ilainy ankehitriny niondrika mba hitazana ny lanitra
ny seza ambany indrindra no nomeny olona azy ny toerana ratsy indrindra ny anarana ambany indrindra andriamanitra kosa nanangana azy ary nanome azy ny seza ambony indrindra ary ny anarana ambony indrindra zany no mampiavaka nataony olona tamin'ilay zanak'andriamanitra sy nataon'andriamanitra tamin'ilay zanak'andriamanitra miondrika izy mba hatonga atsika akariny tonga hosika izy mba hahafahatsika tonga ho izy noho ny fahasoavany tonga teo amin'izay tsy nanan-kialofana izy ary izy mihitsy no lasa tsy nanan-kialofana mba hahafahatsika hanana trano tonga teo amin'ny marary izy sady tonga narary mihitsy ny tenany mba hahafahatsika ho sitrana tonga teo amin'ny mpanoty izy ka tonga hota ny tenany mba hahafahatsika ho voavonjy tsy magaga raha nasandratra izy tsy magaga raha arak'izay maizy azy anio ariva izy andriamanitra nanandratra azy ary ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ty an-tany dia nomena azy rehefa vita ny asa ny teto an-tany tonga teto an-tany izy ka raha vao tonga izy dia nanambara azy ho zanak'andriamanitra ny kitany maraina nataony nangozozo ny devoly rehetra ny fanena taminy isorana neny anarany tompo miororo sy nangozozo ny devoly ary ny taloha famindrapo teo amin'ny fanatreha eny tompoko nalalany na izy azy ny elo rehetra nandeha tamin'ny fanetreteny tsy nanana toerana hipetrahany lohany rehefa nanorana ny arivo nefa ireo biby moariny ny voromanidina manana kany ary ny amboaly manandavaka fa ny zanak'olona tsy manana toerana hipetrahan'ilay lohany voata zany tokonona izy azy tonga oty izy tonga mo ambany ary nafoy nefa nalalana izy azy ny demia ny taloha famindrapo izy reo ho reo nahoana ianao ny tonga mpijaly anay alohan'ny aviny ny andronay ary tetsy andany ny mpitoroteny dia niantso azy ho belzebuba lay mpanao atsarana fa ny demia ny antso azy hoe lay zanak'andriamanitra velona sady ny taloha famindrapo toy inona no afahantsika ijanona kely eo minitra vitsy iza moa ianao io rano marina midika hoinona moa io asa nananao io na midika hoinona io trano kely nananao io midika hoinona ny fiarana anatsika ry zazavavy kely tsara tare ny vavy kely madinika inona moa io bika kely nananao ankehitriny io ianareo tovolahy manana volo marefaka malefaka soroka mahitsy ivokony ianareo ndray androany rehefa hitolefika noho ny fahanterana kanefa isorana ny tompo misy aina nateraky indray eo aminareo ho velona mandrakizay ianareo satria tonga ho ianareo izy mba hahafahanareo tonga ho izy noho ny fahasoavany ary nanao fitoerana ho anareo isika zay mieritreritra fa manana akanjo fanolo ary kojakoja vitsy ao an-trano inona mosika afaka alain'andriamanitra ao anatin'ny ray segondra zany na ny fofinainareo aza dia azony ny eo an-tanany ary eto anifotsika izy mba hanasitrana ny marary iteny sy anambary ary laza meloha nefa tonga lafatra an-trano zany sady lina tokoa izy ka namerina hatramin'ny ainina iazan-drano kely mihitsy azy teto anifotsika jehova manerana ny misy atsika jehova atao anatsika la izao noho izy lehibe sy mahery noho ny maty izy dia noheverin'izy ireo hoe azony nakany amin'ny elo izy rehefa niala teto an-tany izy tamin'ny andro zay nanomboan'izy ireo azy dia nandeha tany amin'ny faritry ny vely hoy ny baiboly nandeha nitory tamin'ireo fanatao tranomaisina izy zay tsy nibebaka fony ny andro ny faripo tamin'ny andro noa rehefa maty izy ary niala tamin'ny fanany dia niverina ho logosy indray hitakeo fa ozy avy amin'andriamanitra ho iverina amin'andriamanitra fa andriamanitra ho andriafo zay nitarika ny zanaka tany anefitra io ary fony izy teto tany rehefa maty izy dia niverina ho azavany indray nahita azy paoly ary azavany izy tsy nisy nahita azy ny hafa rehetra nahitany paoly lava izy ireo nisy zavatra namely azy ary azavany io ho paoly iza moa ianao zay enjeko ozy risolrisol nahoana ianao no manenjika ozy izy ianao ozy zany jesosy zay enjehanao ary sarotra aminao ny anipaka ny fanondronana dia lasa izy ka nandalina ny amin'io azavany io niverina tao amin'ny baiboly paoly mba hitany hoe inona io fahazavany io teo dia nanoratra nyty epistily ty izy mbola izy ihany lay jehova io azavana raha io ihany ny tany anefitra niaraka tamin'ny zanak'Israely ary fony tao an-tranomaisy ny petera dia izy teo lay azavana niditra sy nanoka baravarana ary noho ny fahasoavany mba tsisy anana fialatsiny
raha vitan'izy ireo matsy ny anadino an'ireo iraka tsy mahay taratasy ary atsiaro izy ireo fa tsy la iraka ny zavatra fa niafatra nidiny indray mandeha indray izy miaraka amintsika amin'ny endrika androm-pahazavana ary miasa am'ireo fagagany sy ireo famantarany ray ihany izy zay tsy misy mivoana amin'ny baiboly tsy miala amin'ny baiboly mihitsy miazona an'io eo ambanin'ny fifehezana mamoaka ny voninany maneho ny heriny isaorany aneny anarany masina fantatro fa tsy maintsy everinareo adala nefa ato amin'ny haiko io fitsarana mandrak'izay io na de manonja azy ny tafidrivotra miazona mafy ny vatofantsiko ao anatin'ny efitra lamba ary ny fahitana azy tamin'ny hafatesany lasa azony fikorotanana mafy mihitsy ny volana ny masoandro de nilentika andro atoandro ary nono nandeha tany am'ireo faritry ny vera izy de nadondoa baravarana ary mivolo varavarana hoy ny baiboly nitory tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina izy de ireo zay tsy nibebaka raha ny andro ny faripo tamin'ny andro ny noa tao rininy nafatesany teto an-tany ry lalako ry anabavitra fony maty izy tapitra ny asany teto an-tany nefa mbola niasa izy ary mbola niasa izy zao arivo zao amen nandodona ny varavarany vera izy nilaza ny baiboly fa nataony zany ary nanambara izy hoe za lo ay taranaky raha vehivavy za lay nambarany adamo za lay nambarany enoka fa ho avy mba masiny tsy omby alinaliny za lay zanak'andriamanitra velona nefa nanoty anareo ka nandany androm-pahasoavana ho anareo kanefa efa nisy faminanina nomena anareo nataon'ireo anjely ry enoka ary noa ny amin'ny tsy maintsy aviko hanatanteraka ny tenin'andriamanitra rehetra ao amin'ny baiboly eto aho mba nambara ato amin'ity tontolo ny very ty de nitory tamin'ireo izy nidina tao amin'ny elo izy laka eo amin'ny varavarany elo avy atrany nandodo baravarana nosikafany devolo ny varavarana de hoy izy azoko ianao zao nositony miala teo ambalany reo fanalahidy hoy izy ry devoly efa ely zay no nanaovanao an'izao fiakany zao eto zany ato amin'ny baiboly mihitsy orasiko afaka minitra vitsy io efa ely zay nanaovanao an'izao fiakany zao tonga nefa aho amaly ny fiakany no raisiny reo fanalahidy reo ary nitakaniditra izy de nakato ny varavarana na nivatsiva teo izy ary nakany abrahama isaka ary jakoby tamin'ny andro fahatelo izy de nitsangana ary reo zay nodimary tao pasana no miara nitsangana taminy alleloia tsy magagana ole poeto hoe nivelona ntia izy maty namonjy a nalevina nitondra niotako lavitra nitsangana nanamarina maimaimpona ho mandrak'izay avy izy ndray androany andro be voninahitra isaorana ane ny fatorana zay mamatotra ny fotsika eo amin'ny fiambonana kristianina ny fitiavan'andriamanitra rehefa nitsangana izy de tsy vita trenona izy azy nanana asa maro kokoa atao izy hoy ny baiboly niakatra ho any amin'ny avo izy ka nanome fanomezana ho an'ny olona misy atmosfera niatona nanarona ny tany misy aizina azipito ny amin'ny fahafatesana sy ny fahatrotrahana tsy afaka niakatra ny vavaka satria mbola tsy vita ilay fanavotana saingy namakina nivatsivany zany voaly zany izy nosikafany lalana notriariny ny voaliny aretiny notriariny voaliny fahotana notriariny voaliny fahatrotrahana notriariny voaliny fahaketrahana notriariny voaly rehetra ary nanao lalambe izy ho an'izay mpandeha manao midiany mamindra eo amin'ilay lalambe ny mpanjaka la de nandalo teo amin'ny volana sy nikitany izy niakatra trany any nanaraka azy tao ariny teo ny olo-masin'ny testamenta taloha abrahama isaka ary jakoby niakatra vetrahany tao amin'ireo lanitry ny lanitra izy ireo raha mbola somary lavitra ilay tanàna ry zareo de to mahita azy ireo miandrandra hoy abrahama io lay tanàna niriko fatratra ho hita avy aty ry isaka avy aty ry jakoba vahiny sy mpivahiny sika teny an-tany fa io lay tanàna io lay nandrasatsika ary laza ny baiboly fa niantso mafy izy reo hoe asandrato ny lohanareo ry varavarana mandrak'izay ary misandrata maidina ny mpanjaka ny voninahitra de niky reo anjely tao ambatiky ny varavaran'ireo raha namaly an'ireo anjely teo reo nanao hoe izy zao mpanjaka ny voninahitra zao ary reo anjely tao ivelany reo mpaminany nanao hoe ny tompotsy to lay mpiady mahery de ny mpitserin'izy ireo ny bokitra lehibe ary nikopaka ny sokatra lay varavarana lehibe indro izy fa tonga avy atrany teo afovoan-dalana lay mpandresy avy nandresy
miaraka amin'ireo olo masiny testamenta taloha zay namindra tao ariny nipetraka teo amin'ny seza fiandrianana izy ka nanao hoe raio indro izy ireo anao izy ireo hoy izy miakary eto ary mipetraha ambanam-panaoko ny fahavalonao fitoeratongotrao arak'izay novakitsika hitatsika eto amin'ity soratra masiny ity zany eny ary enoy ankehitriny eo amin'ny andininy fahavalo sika ny zavatra rehetra de efa nampanekenao eo ambaniny tongony fa tamin'ny nampanekeny azy ny zavatra rehetra eo ambaniny tongony de tsy nisy zay tsy nampanekeny azy nefa ankehitriny tsy mbola hitatsika fa efa ampanekeny azy ny zavatra rehetra ny fahafatesana zany hitatsika fa ny fahafatesana de tsy anazany na zany mbola maty azy sika mahita fahafatesana fa ny andininy fahasivy fa hitatsika Jesosy. Amen. Enoy hitatsika Jesosy lay natao ambany kely noho ny anjely ary noho ny fitondrany fahafatesana de voasatroka voninahitra mandazy izy mba anandrana fahafatesana amonjy ny olona rehetra noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Nahoana izy natao ambany kely noho ny anjely? Mba ahafahana anandrana ny fahafatesana. Nilainy io faty, nilainy io tonga mba ho faty jereo eto rosakazy azadino na ovina zao fony nandeha Jesosy raha nianika any avona izy de ngonongonona niodidina ny lohany fahafatesana indeo raisitsika niendrika nisy tao Jerosalema 2 arivo taona lasa zay. Eny ahoana no ahafahana mandany zany maheno fe avy any an-dalabe inona zany? Misy zavatra midondona eo, misy azo fijaliana marokoroko midina eo mivoaka ny vavadiny Damaskosy midondona noho ny lalana rafibato. Mbola misy foana reo lalana rafibato lehibe reo midondona eo amin'ireny lalana rafibato lehibe reny midondona tsakijana hitako ny piti-dra eraky ny arabe. Inona io? Lehilahy iray zay tsy nanao ratsy, tsy nanao afa-tsy Jesoa, jamba ny olona tsy nalalazy izy ireo, tsy nafantatra azy. Hoy ianareo jamba hoe tsy nanana ny fahitana anga izy ireo, mety anana ny fahitanareo ianareo nefa jamba. Inonareo ve zany? Nilazany Baiboly. Tsaronareo ve rehefa nidina tany Dotany Elisy nivoaka teo izy ary namely ny olona tamin'ny fahajabana hoy izy ankehitriny arao jamba taminy izy ireo ary olona maro zao arivo zao ny jamba avy amin'ilay fiangonana iray izay tsy mino ny fanasitrana an'Andriamanitra misy nakeo amiko indray mandeha nanao hoe aseo amin'ny fahajabana tao an-trano rahalahy raiky zany hoy izy aseo amin'ny fahajabana hoy izy namely lehilahy ray tamin'ny fahajabana Paul indray mandeha hoy izy aseo amin'ny fahajabana hoy ary sakaiza efa vitany devoly zany efa jamba ianao azo antoka fa jamba ianao. Hoy izy stranto izy zazavavy kely ty de ino anao hoy vojeo mpanoty ty de ino anao mara zany hoy izy ilainy mino hoy to zany koa ny eto tsy maintsy avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ambony indrindra zany ny devoly lay Andriamanitra ty zao tory zao ty no nanajamba ny masony olona manamaso izy ireo nefa tsy mahita hoy ny Baiboly. Teo ary izy nakeny amin'ny arabe namela dia tongotra feno raha teny amin'ny lalana nanindrona azy te tsy teroa lay fanenitry ny fahafatesana ningongonona teo any hoe kely sisa de hoasoko ianao nanjary osy izy nangetaeta rano voatifitra ndray mandeha nitsitra teny an-tsaha feno rano voaka tamin'ny tenako nitaraina mba azoko rano de niazakazaka ny sakaizako nalainy ny kasiketiny ary natsombony tao anaty rano efa niandrona ela io rano feno kakany tonga teo izy de nadanadanako ny vavako ary nitereny zany satria nipiritsika mafy toy ny rano ny raha teo amin'izay naratra mafy tamin'ny basy mangetaeta teo de fantatro ny tsy maintsy nanjony tompoka raha very raha izy tamin'io maraina rehetra io nanomboka tamin'ny 7 hatramin'ny 3 arivo very raha tanteraka hitako ny akanjony izay atao nisy petina kely teo amin'io tamin'ny voalohany ary ny petina kely rehetra eo no ny lehibe ary ny kambany de lasa dian-draha tena lehibe tokoa sady nikopakopaka teo amin'ny ranjo raha tena ampandehanana izy raha ny Manuel io tsy mendrika isan'izany zao tontolo zao fa raha mbola niakatra teo izy ningongonona nanodidina azy io fanenitra io inona nataony zany nanindrona azy zany tamin'ny farany nefa rahalahy malala ny rehetra fa ny bibikely na ny fanenitra raha toka nanindrona anareo indray mandeha zany de tapitra eo ny fahafahany manindrona tsy afaka nindrona intsony izy satria rehefa miala eo zany de miala amin'ilay fanondronany zany no antony tsy maintsy nilan'Andriamanitra ho tonga nofo nalainy tao amin'ny nofo ny fanondrona ny fahafatesana ka ny endany ny fanondrona ny fahafatesana
isarana ny eny anarany tompo afaka ingongonina asan'indrona ny fahafatesana nefa tsy afaka ampaninna anareo paoly rehefa reny ngongonina nanodidina azy io fanenitrio lay fahafatesana nanatora azy de ozy ry fahafatesanao aizany fandronanao afaka nanondro ny kalvari izy teo am'izay natavelany io teo amin'ny nofony Emmanuel aizany fandresenao fa isaoran'Andriamanitra zay manome antsika fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika tsy io rehetra io no hitatsika fa hitatsika Jesosy lay natao ambali kely noho ny anjely ary noho ny fitondrany ny fahafatesana fa mendrika zay antony nanaovana niza zavatra rehetra sady narina zavatra rehetra raha mitondra zanaka maro ny atateraka ny tompony famonjena ireo amin'ny fahorina ny any fomba nahafano lasa tompony famonjena atsika de ny lainy ny jaly ino reto teny mahafinaritra eto reto ino zao fa iray ny aviny izy roa na zay manamasina na zay amasinina tsy hitanareo eto ve lay voalopoka sy lay sampana iray izy reo ka izany no tsy mahamenatra azy anao reo hoe rahalahy hitanareo nahoana eno ny andiny manaraka ka manao hoe itorony anaranao amin'ny rahalahiko aho eo amin'ny fiangonana no iderako anao ary ko za atoky azy ary indraikio ndreto za sy reo zaza nomen'Andriamanitra ahy koa satria manana nofo amandrany zaza de mba nandray zany ko izy mba andringanany amin'ny fahafatesana lay manana ny herin'ny fahafatesana de ny devoly ary mba ahafahany zay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fanandevozana no nitahotra ny fahafatesana natahorany olona hatrany ny fahafatesana tonga ody Kristy nanetry teny mba hakany ny fahafatesana eo aminy ary tsy mahamenatra azy ny antsona hoe rahalahtsika satria nalay-panahy tahaka atsika ihany koa izy ary azo ny ataony ho tena lay karazana mpandelandelana ilainy satria niaritra nizay karazana fakapanahy iaretanareo izy ary noraisy ny toeranareo tamin'ny fahalalany fa tsy vitanareo nitondro zany eo amin'ny tenanareo koa tsy hitanareo hoe zany raha lasana bavy fa soavana ny zavatra rehetra fa soavana io rehetra io tsy zay nataonareo rano marina fa zay efa nataony anareo eny tsy misy zavatra azonareo atao ahatonga anareo mendrika ny famonjenanareo ny famonjenanareo de fanomezana tonga ody Kristy mba ahatonga anareo fahamarinana ary izy marina ny tena tompony famonjenantsika satria niaritra toy zay iaretantsika izy na lay-panahy tahaka atsika lay-panahy ihany izy ary tsy mamelatra azy ny antsona hoe rahalahtsika satria fatany zavatra andalovantsika isarana ny eny anarany fa hita marina fa tsy endrika anjely no nalainy teo aminy fa niany taranaki Abrahama no nalainy teo aminy la tsy tonga ho anjely akory izy tonga ho taranaky Abrahama izy fa isika izay maty ao amin'ny Kristy no tonga ho taranaky Abrahama sady mpandova araka ny teny fikasana hitanareo tsy naka endrika anjely velively izy tsy lasa anjely mihitsy izy fa tonga olona tonga ho taranaky Abrahama izy ary naka ny fandrona ny fahafatesana teo amin'ny nofony mba hampiavana atsika hiverina amin'Andriamanitra ary ankehitriny izy de mipetraka eo mpanalalana la ahoana no ahafahantsika mandany zany sakaiza enoy ko am'izany de mendrika mba atao tahaka ny rahalainy amin'ny zavatra rehetra izy mba ho mpisorona be mamindra fo sy matoky ny amin'Andriamanitra mba anaovany fanavotana ny eloko ny olona mba hafahany ho mpampiavana hitanareo fa nisy fifandrafiny teo amin'Andriamanitra sy ny olona ary tsy misy olona anjely maro no ny rahana mpaminany maro tsy afaka nisolo ny toeranareo izy reo satria nilainy nivavaka ho an-tenany tsy afaka nisolo any toeran'io izy reo aveo nandefa lalàna izy ny lalàna de polisy nametraka atsika tao am-ponjy tsy navita namoaka avy ao zany nandefa lalàna izy nandefa mpaminany izy
nandefa ny olo marina sy ny sisa rehetra izy nefa tsy nisy afaka nanao fanavotana io rehetra io nidina nefa izy ka tonga ho isatsika la iry koa raha nanana fotoana bebe kokoa eto te hitondra anareo eo amin'ny olalan'ny fanavotana io saingy tsy manana sika nefa vetivety monja io endrika mahafinaritra io de teo amin'ny Rota sy Naomi raha hitanareo eo lay fampihavanana hoe lay mpamboly lay lehilahy zay natao anavotra alay fananana very sy simby de tsy maintsy avana akaiky n'lay olona very fananana zany no antony tsy maintsy nahatonga ny Boaza hoe avana mahavitra ho an'ny Naomi mba hahafahany mahazo any Rota ary avy eo tokony ho mendrika izy tokony hanana fahefanany anaovana an'io izy de nanavitra an'izay very ary Boaza teo mba vady no nanome vavolombelona mpabe maso tamin'ny fanesoran'ny kirarony fa hoe nanavitra any Naomi sy ny fananany rehetra izy ary tokony avana akaiky izy ary zany no antony nilany Kristy Andriamanitra ho tonga avatsika akaiky fa nidina izy ka tonga ho lehilahy iray ary miaritra fakapana izy nefa niomezana zibazibaina nejera tsy nirarahina sady natsona ho Belzebuba ary mitsiratsirahina sady nijaly tamin'ny fahafatesana no ny famaizana mafy indrindra hitanareo nilainy no avatsika akaiky nilainy no netrikendrehana satria voendrikendrika ianareo nilainy no zakaina ny aretina satria narary ianareo nilainy no zakaina ny fahotana satria ny fahotanareo io fa nilainy ny tonga ho avatsika akaiky ny any afahany manavitra atsika de ny tonga ho avatsika akaiky ary fomba nahatonga azo avana akaiky de ny nakany an'ilay endrika nofo mpanota ka tonga ho isatsika ary teo am'izany no nandoavany vidiny sy nanavotany atsika iverina am'ilay fimbonana am'ray mpamonjy re zany tsy misy teny afahana maneho azy fa satria nijaly ny tenany raha nalaim-panahy izy de mahavonjy zay alaim-panahy koa izy mahavonjy zany hoe mangoraka zany ny antony natonga azo toy io de ny mba hahafahany angoraka anareo zay manana ny ambony ambany eo aminareo de anareo lay somary mivoaka miditra ary ny fakapanahy eo aminareo de lehibe loatra ka saiky tsy hainareo zakainy zany fatany fomba ngorahana anareo mipetraka eo izy mba hanao fandelanelana mipetraka eo izy aneo fitiavana aminareo ary na de very lalana azy anareo tsy hahafoy anareo izy mbola hitady anareo foana izy ary andodona ny fonareo tsy misy mpiemitra atao amin'ity trano ty ka tsy malala fa mandodona ny fony isan'andro Andriamanitra ary atao zany raha mbola olona mety maty eto amin'ity tanty ihany anareo satria nitianareo izy nanavitra anareo izy nanandrana ny poety nanandrana ny mpanoratra nanandrana naneo an'io loahevitra momba ny fitiavany io ny olona nefa tsy hita teo amin'ny fitenin'ny olona zany nisy nanao hoe fitiavan'Andriamanitra manan-karena sy madio re zany tsy misy fanambaniny ary mahery aritra mandrakizay zany irainy olo masina sy ny anjely raha fenona ranomainty ny ranomasimbe ary natao taratasy fanoratana ny lanitra ny taokazo rehetra eto tany openina ka mpanoratra ny olona rehetra ny anoratra ny fitiavan'Andriamanitra any ambony dia namaina ny ranomasimbe ho ritra tsy ampitehirizana zany ny oronam-boky rehetra na de ameno ny lanitra rehetra azy zany tsy ho azonareo mihitsy tsy misy lalana mety halalantsika ny fomba nahatonga ny sorona lehibe io de ilay nataony ho nidina ka nampiavana atsika iverina amin'Andriamanitra de niverina izy ka nanao hoe eny tsy amelanareo kamboty ho avy indray aho ary hoe eo aminareo eny ho ao anatinareo mandra-patonga ny fataperana zao tontolo zao ary eo no misy atsika am'izao andro zao miaina amin'ny andro farany miaraka amin'ilay Jesosy raha ihany zavatra mitovy ihany famantarana mitovy ihany fagagana mitovy ihany famonjena mitovy ihany fanahy mitovy ihany izay manao zavatra raha ihany filazantsara mitovy ihany teny mitovy ihany fanoarana mitovy ihany fampisehoana mitovy ihany ny zavatra rehetra tsaratsara ho antsika nitandrina ny am'izao famonjena lehibe zao satria tsy maintsy ampamoany sika rehetra ndray androany ny am'izay ataotsika am'ilay zanak'Andriamanitra eo an-tananareo izy anio ariva ry mpanota ry mpiemitra ino nataonareo aminy hoy ianareo vonoko zany feo zany saingy tsarovy aza manao an'izany tsy misy fomba mihitsy na de kely aza raha mpanota ianareo ahafahanareo hiala amin'ity trano ty tonona izy ianareo tsy hainareo atao zany Pilato ndray ariva niezaka nanao an'izany izy
nitady rano kely izy zary nanasany tanany hoy izy tsy te hiditra amin'ny raharaha io tony tsy mbola nahitan'io mihitsy ny tenako tsy mbola nandreny filazantsara mihitsy tsy misy te fampiraraiko amin'io afaka nanasany tanany ve izy tsy vitan'izany tamin'ny farany fantatrareo ve nanjoany plato lasa daly izy fa ny sisy lavitra any teo zahay tamin'ny heritaona nytonony filazantsara eny misy tantara fa eny nylazany eo fa misy tombodrany eo ka olona maro maneran-tany nitonga eo mba hijeran'io isy ataona manandrify an'ilay fotoana nanomboany plato ary dia nanony tena ho faty ka nitsoraka tao namony tena nitsambikina tao amin'ny rany io ary nandetika ny tenany ary isy ataona isaky miveriny io andro io misy rano mangamanga miboboka avy amin'ny dobo io mba nehoana fa nolafin'andriamanitra ilay rano ny rano dia tsy mavita manasa ny rano jesosy eo amin'ny tananareo na ny fanahinareo fomba tokona ihany ny avity zany dia ny anaiky an'io ho famela-kely ka ho antena ary miavana amin'andriamanitra andesika vavaka ry ranay ny an-danitra misotranao zay zao arivo zao ny amin'ny teny fa ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana dia ny fandrenesana ny teny misotranao zay ny amin'ny jesosy ary raha hitanay zao andro lehibe ivelomanay zao ny amin'ny reo famantarana sy zava-mahagagy dia ahoana ao namelanay andro zavatra eo ibolisatra andriamanitra o sokafo ny masony olona atao amin'ity tabernakly ity androany arivo mba hahitanay sy alalanay fa eo amin'ny ora farany zahay misinda faingana ny fotoana tsy manana fotoana maharitra eleto tsony zahay nefa tsy maintsy ahita ny jesosy ary atao hoisan'ny mpamatiko zay eo satria tsy misy fialatsiny amin'ity marain'ity raha iny fa nanomean'io fahitana lehibe sy mahery io ianao ny amin'ny olona tonga teto io avy any amin'ny firenena lavitra any ka nahitanay azy tsy amin'ny fisalasalana mihitsy fa nitsangana avy amin'io sezako-dio izy sady nahiratra ny masony tonga natanjaka ny ranjony nidina nivatsivan'ity trano ity ny faly sy ny deran'andriamanitra maneo zany fa mbola vitan'andriamanitra ny anangana zanaka ho any abrahama avy amin'ireo vatoreo ny fahitanan'ireo fahitan'ireo tony volazany jesosy hoe tsy manao na inona na inona raha tsy efa asehoany ray ahy tsy afaka anao na inona na inona nanaraka azy le lelajaba tamin'izany ka nanao hoe mamindrafo aminay nolazainy fa nanendry ny masony izy ary nilaza hoe tongava aminao araka ny finoanao e tompo mahitany jesosy zahay tsy hitanay zavatra hafa rehetra hitanay fa mbola mitondra le olo masina eo aminay any am-pasany zahay saingy hitanay jesosy izay nanao ny teny fikasana hitanay miaraka aminay izy tsy jesosy ao am-pasana akory tsy jesosy roa arivo fotoana lasa fa le jesosy anio arivo izay miaraka aminay mahita azy voaseho amin'ny herin'ny rehetra zahay miaraka amin'ny famantarana sy ny fagagana andriamanitra o engane zahay ka tsy anamaivana mihitsy azao famonjena lehibe zao fa engane zay ka miainan'io sy anaiky an'io ary ananja sy aina amin'ny alalan'izany mandrapatonga ny fotoana zay aviny jesosy andray anay ody any an-trano ekeo zany tompo angatahako amin'ny anarany zany ary mbola manondrika alohatsikisika manontantena raha misy olona atao amin'ity trano ity anio arivo eo ambany fanatrian'andriamanitra avy amin'ny fanymasina na hoe ry ralabranama resy lahatra fa diso resy lahatra fa diso nambaran'andriamanitra any fa hotako ary fantatro fa diso manangana ny tanako ao ary angataka famindrapozy ao arivo zao andriamanitra o mamindrafo amiko diso sitrakareo veny anao azany raha mbola miandro fotoana foy sika raha misy olona maniry eto misy batisa atao eto afaka fotoana foy ary rahampanota anareo ka hoe te hibebaka ahoana nafanareo mandahany io fitiavana tsy manantsaly io avy amin'ilay mato anareo le andriamanitra ny lanitra zay masina no tonga lehilahy mpanota tsy hoe nanotakory izy fa no nota anareo teo aminy ary nitondra anio tamin'izany teo kalvari nefa tsy tianareo ny anaiky an'io famela-kelikio tsy sitrakareo veny anao azany zao arivo zao raha mbola miondrika alohantsika misy veanao hoe tsarovy ary ralabranama atsangako amin'ny kristy ny tanako ilazana hoe mamindrafo amiko di diso aho ary tiako ny havana amin'andriamanitra anangana ny tananareo venareo iny ary raha kristianina avokoa ary sika dia andesika vavaka raha eo misotranao zay anio arivo fa kristianina ny tsiraray aminay eto fa nanambara araka izany izy ireo noho ny tsy namaliny fa efa eo ambany raha avokoa ny fahotany ary tena makasitraka any amin'izany taio izy ireo tompo faly tokoa fa efa nampiavanina no lay raha natao fanalitra izy ireo tamin'ny fandrenesany ny teny ny fanasany rano tamin'ny alalan'ny teny zany no manadio anay zany no mitondra anay eo mitoerana lehibe indrindra eo ny mpanota miaraka amin'ny fahamaizina ny ratsy dia ho tonga fotsy toy ny ra-panala efa voasasany ala ny petina mena ny ota ka olo-bavao ny kristy zahay toina ny soranay ianao ny amin'io eny isy ny fotoana anaovana batisa eto fantatry fa misy an'io raha matotan'olo io zao arivo zao atao batisa eto amin'ny anaran'ilay tompony raha nay any an-danitra ao mivavaka zahay nitahinao an'io vehivavy tanora io vao andro vitsy lasy zahay no natsiaro faranakany Henriville ny tenako ka nahita ny tovovavy mateo ty io nandehandeha teny an-dalabe fa an'io ariva efa reny izy io efa raha mato nanaiky anao mpamonjy ny tenany manokana izy mafy tamin'io ankizy io ny fiainana tompo andriamanitra o nefa azo antoka ny lanitra ho azy ary misaotra anao zahay ny amin'izany mangataka zahay andriamanitra o nitahinao ny vehivavy tanora io ankehitriny ary raha manatony izy mba atao batisa amin'ny rano ianao ane ameno azy amin'ny fanahy masin'andriamanitra ekeo zany tompo engy ane ny fanahany ka hipitaka faliana ao an-danitra ekeo zany ho voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany amen.
te amaky aho ny asa ny toko faharoa. Petera no niteny tamin'ny andro Pentekosta tamin'ilay batisa notanterahana voalohany teo amin'ny fiangonana kristianina. Petera nanakiana mafy ny fariseo sy ny olona jamby izy noho izy ireo tsy nalala ny zanak'Andriamanitra. De niteny izy ny amin'ny fomba nanandratan'Andriamanitra azy ka nanapirofo ny asany tamin'ireo famantarana sy fagagana lehibe. Eno ny eto raha miteny izy nanandratra an' Jesosy izy. Ny fanahy kristianina rehetra de manandratra an' Jesosy, tsy hamolotra reo ihany fa amin'ny fiainanareo ihany koa. Afaka ilaza zavatra ny molotrareo nefa hafa ny fiainanareo. Raha zany ny ataonareo fantatrareo ve hoe inona zany fiatsara-belatsihy io? Aleo kokoa hiatrika ny lanitra maha-olon-dratsy toy izay mpiatsara-velatsihy. Anana anjara kokoa ataoko fa zay ao an-danitra amin'ny maha-olon-dratsy toy izay hoe mpiatsara-velatsihy. Azo antoka fa raha mijory vavolombelany amin'ny Jesosy ianareo ka manao hoe izy ny mpamonjy de miveloma arak'izany satria miandrina hita an'izany eo aminareo ny olona. Marin'izany mivelona toy izay tokony hiveloman'ny kristianina ianareo ndresaka an'izany tsika tamin'ny maraina. Eny raha sitrapony tompo raha pitsarivana ny alarobia hariva andray ny toko fahatelo isika izay toko tena matalanjona. Ka eny tena manaova ezaka ny atongavany amin'ny alarobia hariva. Firy ny faly tamin'ity boky ty, tamin'ity fampianarana sikolalahady ty. Oh, misaotra betsaka anareo, tsara zany. Ankehitriny te hamaky eo amin'ny asa ny toko faharoa atomboka amin'ny andininy faharoa amin'ny telopolo. Zany Jesosy zany de efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelo zany zay rehetra. Nahalalany io izy ireo. Ary rehefa nasandritry ny tanana kavana n'Andriamanitra izy ary nandray tamin'ray ny faniamasina zay nokasainy, de efa nampilatsaka zao hitanareo sy renareo zao izy. Koa eno izy raha miresaka ny amin'ny Davida zay isandreo anjely, fa tsy Davida no niakatra tany an-danitra, fa ozy ny tompo nilaza tamin'ny tomboko hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana. Ambara-panaoko ny fahavalinao ho fitoeran-tombotrao. Tsy afaka niakatra Davida teo ambanin'ny vato-trombolasy sy ariondry izy, fa ankehitriny izy de afaka hiakatra efa eo ambanin'ny raha ny tombo Jesosy, satria tsy nandray tombony tamin'io raha io izy ireo raha tsy efa tonga nanan-kery zany. Rehefa tonga nanan-kery ny rano Kristy de nitsangana avokoa zay maty ka nahita sitraka. Marina zany de niakatra tao amin'ny voninahitra. Eno ny eto koa aoka ho fantatry ny tanànak'Israely rehetra marimarina. Eno zao fa iny Jesosy no miboanareo tamin'ny hazo fijaliana iny de efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Ahoana ny amin'izany? Olona fahatelo eo amin'ny Trinité ve izy? Sa izy avokoa ny Trinité? Izy ny fahafenon'ny fomba n'Andriamanitra rehetra ara-batana. Tsy misy zany hoe Andriamanitra telo zany, Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka ary Andriamanitra fanahy-masina. Tsy ao misoratra masina akory zany naiza naiza. Tsy misy ahitana zany. Tsy misy mihitsy tsy mandidy atsika atao batisa amin'ny anaran'ny ray sy amin'ny anaran'ny zanaka ary amin'ny anaran'ny fanahy-masina. Tsy misy ao misoratra masina mihitsy zany. Fanekem-pinoana katolika io fa tsy ho an'ny fiangonana protestanta. Antan'iza mba anehoany misoratra masina iray zay efa nanaovana batisa olona tamin'ny fomba hafa koatra ny tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Tongava se hoy azy zany de anisy soratra atao damoska hoe mpiatsara velatsihy, mpamina sandoka, mpampianatra sandoka ary andedeheny an-dalabe. Tsy misy ny toy zany, tsy mbola nisy olona natao batisa toy zany. Fanekem-pinoana katolika zany fa tsy fotom-pampianarana protestanta. Mateo 20:20 ianareo laza Jesosy hoe mandehanany amin'izao tontolo zao ampianaro ny firenena rehetra manaova batisa azy amin'ny anaran'ny ray, zanaka ary fanahy-masina. Marina zany fa tsy zao amin'ny anaran'ny ray, anaran'ny zanaka, anaran'ny fanahy-masina. Ny anaran'ny ray, ny anaran'ny tsy reo anarany. Ny ray de tsy anarana. Firy ny manara zany? Firy zao ny ray eto atsangano ny tanana, firy zao ny zanaka eto atsangano ny tanana, firy zao ny olombelona eto atsangano ny tanana. Eny ary ankehitriny inona ary ny anaranareo? Tsy ray na zanaka na olombelona. Misy vehivavy ny teny tamiko indray mandeha zay tena mino ny Trinité arabaka teny hoy izy raha nadabranam ny fanahy-masina neka anarana. Hoy tsy anarana ny fanahy-masina fa ny maizy azy ny fanahy-masina. Zany ny fanahy-masina tsy anarana io fa ny maizy azy. Olombelona saingy tsy olombelona ny anarako de William Branham. Koa raha hoy izy mandehana anareo mampianara ny firenena rehetra manaova batisa azy amin'ny anarany ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy-masina. De ho Petera folo andro taoriny zany nanao hoe mibeba eny eto eno zao. Ary raha nandre zany ny olona de voatsindrina tampony ka nanao tamin'ny Petera sy apôstôly namany hoe ry rahalahy inona nataonay? Ary Petera tamin'ny mibeba anao ka samy atao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary ianareo andray ny fanomezana de ny fanahy-masina. Petera ary ve de nanao an'izay tsy nolazainy Jesosy tamin'ny ataony? Tsy nikorotan-tsaina akory izy.
isika no mikorotatsaina miasa roa 8 natao batisa tamin'ny anaran'ny tompo jesosy kristy nasidrika ny josy teo ao amin'ny asa toko fa 8 hitatsika eo fa nidina ary nitory tany amin'ireo samaritany ny Filipa ary nanao batisa azy tamin'ny anaran'ny tompo jesosy kristy andreo samaritany miasa 7 Petera nandidiny jetilisa mba hatao batisa tamin'ny anaran'ny tompo jesosy kristy. Paoly asa 15 ary rehefa nitetiny tany ambony de tonga tao Efesosy ka nahita mpianatra teo mpianatra batista izy ireo ka izy rehetra de batista niovafo izy ireo no niasa nataon'ilay mpitoroteny batista natsona hoe eny Apolosy fampitoroteny batista izy io sady nanaprofo tamin'ny alalan'ny baiboly fa Jesosy Kristy o Paoly efa ndraisinareo va ny faniamasina fony vao nino nareo oreo tsy fantatra akory ny fisin'ny faniamasina izy ho amin'iny nary nanaovana batisa nareo oreo le lehilahy nanao batisa Jesosy ihany nanao batisa nay tetsy amin'ny rano be tetsy tokony efa ho ampy zany o Paoly tsy miasa zany zao tokony atao batisa indray nareo ary nandidy azy ireo atao batisa indray Paoly tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo nataony teo amin'izy ireo ny tanany de tonga teo aminy faniamasina mariny zany eny tompoka isy mazava rehefa ariva ny andro ho hitanareo tokoa ny lalan'ny voninahitra mandalo eo amin'ny rano eo ny azavana ho any ankehitriny nalevina tamin'ny anarana sarobidiny Jesosy ry tanora siantrao mibeba ny fahotanareo rehetra azo antoka fa hiditra ny faniamasina tonga ny azavana takariva zava-misy tokoa re no hoe Andriamanitra sy Kristy de ray ihany zany voalaza amin'ny baiboly mariny zany efa eo ny ora fotoana zao zay tokony hibebahantsika lazao ary mitenena mafy rehefa voniny anareo ny ao amin'ny dombodrano ary sika vonina avy anareo eny ary sy tony lamba koa ny tompo hitahanareo ankehitriny raha ino fa manao batisa andralantsika afaka mahita avy ny rehetra